amis, voici une vidéo avec des marionnettes malagasy pour les gestes barrières. Restez chez vous. Gros bisous, Veloumé. Fidir, maintenant, levez-vous et allez travailler. Sinon, il n'y aura rien à manger pour aujourd'hui. Calme, je ne vais quand même pas sortir dehors pour prendre des risques. La situation est grave. On dirait que Lisa ignore qu'on est en confinement. Selon les médias, nous ne devrions plus sortir. Mais une non simple pour ne pas sortir et attraper le coronavirus. Vous êtes des paresseux. Comment ça, choléravirus? Toute la journée d'hier, je vendais au marché. Et je vais toujours bien, non? Ce sont juste des rumeurs pour faire peur. Cela n'arrive qu'aux poulets de chair et non à nous les poulets gaz. Mais non, Lisa. Ne sois pas si têtue. Suis les consignes. Écoute la radio. Car notre président y intervient presque tous les jours. T'as raison, Fud. Ah, voilà Monsieur Saint-Tach. Il va nous appuyer. J'en ai marre de Lisa et de ses commentaires. Monsieur Saint-Tacha, que me voulez-vous, les amis? Comment allez-vous d'abord? Nous allons bien. C'est cette histoire de choléravirus qui fait paniquer ces paresseux. Mais non, Lisa. Ne prends pas ça comme plaisanterie. Le coronavirus est bel et bien arrivé chez nous. Et ce n'est pas choléravirus. Mais c'est comme cela que je l'entends au marché. Écoutez-moi bien. Le coronavirus peut attaquer les animaux et les humains. Il a les mêmes symptômes que le rhume et la grippe, mais aggravé d'une complication du système respiratoire. Ce n'est pas vrai ça, Saint-Tacha? C'est peut-être cela qui m'arrive maintenant. Ce matin, je me sentais très fatiguée. Lisa, écoute d'abord au lieu de paniquer. Et oui, écoutez-moi. Ce virus peut se propager à l'aide des postillons, par un simple contact dû au serrage des mains, par des contacts non protégés avec les personnes porteuses de ce virus. De même, le simple contact avec des objets souillés représente aussi une source de contagion à ce virus, tels que les poignées de porte, les rampes d'escalier, l'acier, etc. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens dans la rue portent des masques. Oui, à chaque fois que l'on sort à l'extérieur, il faut porter un masque. Que l'on soit à pied, en moto ou en voiture. Mais aussi, ne nous serrons plus les mains lors des salutations. Les embrassades sont-elles aussi inappropriées? Évidemment. Mais aussi, utilisez votre coude pour éternuer ou tousser. Respectez une distance d'1 mètre et lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon avant de rentrer dans votre maison, car tout ce que vous avez pu toucher à l'extérieur n'est pas sûr. Protégez-vous. Protégez aussi vos proches, enfants, conjoints, parents, etc. Et protégez aussi les autres, comme collègues, concitoyens. Soyons conscients. Respectons les mesures imposées par les autorités, car unis, nous garantissons la victoire face à cette pandémie. Désormais, je vais mettre de l'eau et du savon dans la cour, afin de pouvoir se laver les mains avant d'entrer. Tout cela est parfait. Mais en plus, laissez les mauvaises habitudes, comme de se toucher le nez et la bouche, et surtout de cracher par terre. Ne vous frottez surtout pas les yeux, car c'est dangereux, le virus pourrait y entrer. Pour les informations complémentaires, appelez le 910. Pour les cas suspects, composez le 913. Tous ces appels sont gratuits. C'est la stricte vérité. Protégez-vous, protégez les autres, donnons-nous la main et ensemble,
Engageons-nous pour éradiquer le coronavirus. Moi, je vais m'occuper de la maison, pour ma propre protection, mais aussi celle des autres. Nous, les hommes, nous allons rejoindre le travail, sans oublier le lavage fréquent de nos mains, la distanciation de 1 mètre par rapport aux autres personnes, partout où nous allons, au marché, au travail. Ainsi, prépare de l'eau et du savon à l'entrée pour notre retour de travail ce soir. Puis, déplace-toi un peu, afin de respecter la distance de 1 mètre. Protégez-vous, protégez vos proches, protégez aussi les autres. Ensemble, éradiquons le coronavirus. Ory fity sy ery a mifoaza amin'izay nareo tao dia andeha mitady vola fa tsy misy hoan'ny entiny isika androany. Tena leo aloha lamma izany ndray dia tsy voaka fa grave be. Liza koa ve tsy moa hoe confinement zao e tsy misy mahazo mivoaka intsony no filazam-baovao izay misy oranga tokona sao tratsan'ny coronavirus any a. Akamona tsotro zao kosa ny anareo rolahy e choléravirus a choléravirus vao avy nivarotra tany a zao maly tontolon'ny andro a dia naninona ohatra ny tsisy resaka fampiroroana fotsiny ene izy izany tsy hitako izay tena dikany ireny poulet de serre reny eny voan'izany fa tsy ny akoho gasy tahaka antsika rianina. Liza tsy fitalobenareo fotsiny ny izy izany e mba manaraha toromarika miano koa nareo radio sy télé fa misy fanambarana tao amin'ny présidentsika ny isan'andro e. Hita ho alesa Rafity iny mandalo iny raha mise santatry fa andeha ho atsoko vetivety anazavany la vérité fa leo be an'ity tatasika anjali izy ity a ho raha mise santatra. Finina indray izany antsonareo azany ry zalahy manahoana daholo aloha nareo e. Salama tsara raha misea fa izany choléravirus izany no mampisahotaka andrikamilahy eto e. Liza aza dia mianiany amin'izany ianao fa efa tafiditra eto amintsika tokoa anie ny coronavirus e tsisy an'izany choléravirus nao izany ka izany ny fandrenesako azy any mpivarotana raha misea ity fitadiavan'ity koa moa mahazaka maniraka e. Eno kely ary ahy e ny aretina coronavirus a dia mety mahazo ny biby sy ny olombelona mitovitovy amin'ny sery sy ny grippe izy io saingy mifangaro aretin'ny taovam-pisefona tena mahery vaika. Izany ve ry santatra tena izany angamba manjo ahy izao a sady ohatra ny reraka be izany ankeo maraina. Mahino tsara aloha izany fa tsy maniry loha zao ry Liza. Izay mihitsy e satria mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora ny fifandraisan-tanana eo ihany koa ny fifampikasohana tsy voaro amin'ny olona mitondra ny tsimokaretina izy io ny fikasihana ny fitaovana rehetra ny petahany tsimokaretina koa dia mety azahoana azy toy ny poignée-na varavarana izany ny sisy tohatra ny vy ary koa ny arofanina sy ny sisa sy ny sisa e. Hitako moa manao sarim-bava daholo ny ankabeazan'olo eny dalambe eny. Masika ho a tsy maintsy manao an'ireny foana rehefa mivoaka ny trano e na mandeha tongotra ela na mivarotra na mandeha moto na tômôbila azonlahy ampianarina ary tsika manomboka eto e mizara ny tsy fandray tanana man'olona intsony rehefa mifampiarahaba. Le bizobizo koa zany tsy mety intsony mazava ho azy letsy a. Manaraka izany a tampeno amin'ny lantotsandro ny orona sy ny vava rehefa mikohaka na mievina ajao a ny elanelany iray metatra ary farany a sasao tsara amin'ny rano sy savony ny tanana isaky ny hiditry ny trano satria tsy azo antoka avokoa ny voaray ny tananao tany ivelan'ny tany. Arovo ny tenanao arovo koa ny olo-tianao toy ny zanaka ny vady ny ray aman-dreny sy ny sisa sy ny sisa ary farany a arovo koa ny hafa dia ny mpiara-miasa zany sy ny mpiara-belona amintsika e. Mila matsapa-tena ny tsirairay e atsao ny fipetranapetraka fitoram-panjakana satria ny fiarahantsika mientana no antoko ny fahombiazana amin'izao ady amin'ny arety mifindra izao. Tonga dia asiako rano sy savony eo tokotany manomboka izao anasantsika tanana vao miditra ao amin'ny tokonam-baravarana. Tsara daholo izany e fa izao koa ialao tia fahazaran-dratsinareo misikotrorona sy misafo vava matetika ity ka ary indrindra ity mandrorandrora na mandrehoaka amin'ny tany ity aza mikosomaso izany mihitsy koa fa mitera-doza raha tafiditra any ny virus
raha mbola mila torohevitra ambonindreo ianao a dia antsoiny 910 na ny 1700 toy izany koa ny 913 na ny 317 raha misy tranga mampanahy fa maimaim-poana daholo ireo e marina zany arovo ny tenanao arovo ny hafa andesika ifanomentanana sy hiara-mientana amongotra ny coronavirus izao zany a hijanona sy karakarany ato tokantrano mba ho fiarovako ny haiko sy ny hafa izay ireo lahy koa monjy toeram-piasana fa dia ho tandrovana tsara izany ny fanasana tanana matetika sy ny elanelana ray metatra voalaza teo rehefa miresaka nany amin'izay toerana rehetra le toy ny mpivarotra ny ampiasana fa aza atao tapaka rano savony kosa hotokonana fahavatany rariva Orfidy a kisakisana lesy fa mila manaja ny ray metatra hono a arovo ny tenanao sy ny ambonanao arovo koa ny hafa resetsika miaraka ny coronavirus